eny ary tompoko mifaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity izay ahafahantsika manompo an'Andriamanitra arabaina manokana toraka izany ihany koa isika any tokantrano izay manaraka izao fotoam-bavaka eto amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely izao dia arabaina isika tonga eto amin'ity toerana ity faly izay miarabanao tononona aminao ny fiadanan'i Jesosy tononona aminao ny fitahiana tononona aminao ny fandresena ka amin'ity fotoanandroany ity ane dia indray fahasoavana lehibe tokoa ianao amen miaraba ny mpanompon'Andriamanitra pasteuratsika avy any andapa miaraka manompo an'Andriamanitra amintsika eto tahin Jesosy ianareo pasteur halleluja halleluja ho mariky ny fifalitsika amin'i Jesosy dia andaontsika rehetra hitehaka mafy an'Andriamanitra raha misy mafimafy noho izany dia asandrato mafy ny tehaka ao an'i Jesosy Jesosy mahery mahagaga tsy miova tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleluja mampahery antsika rehetra ao fa Jesosy dia manatrika antsika eto ary mahita anao izay tonga eto izy amin'ity androany ity fantany avokoa ny fiainantsika jiaby tsisy miafina amin'Andriamanitra ka raha tonga eto ianao androany dia mahafinaritra indrindra dia ho kasihan'Andriamanitra ianao kasihan'Andriamanitra ny fiainanao fangin'Andriamanitra ny mombanao rehetra dia ho antsika rehetra ny tokantrano ihany koa ny fanahy masina izay manerana mangy antsika rehetra ny tokantrano any ndeharintsika rehetra hitsangana hivavaka hanolotra izao fotoana izao mba tena ho tahian'Andriamanitra be mihitsy ianao izay manaraka ity fotoam-bavaka ity sandrato mivavakantsika tompoko ndesika antsika hivavaka asandrato mafy ny feontsika ry havana halleluja ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny dera sy ny anja ny voninahitra mandrakizay sorako anao ty fotoanandroany ity raiko sorako anao Jesosy ianao ny taona anay ahafahany manaraka izao fotoam-bavaka izao ka dia misaotra anao zahay atolotra anao ny fotoana rehetra ianao miaraka aminay eto ianao mampandresy anay eto ianao mitanay amin'ity fotoanandroany ity halleluja 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 misaotra anao aho hanapaka amin'izao fotoanandroany izao ianao hatramin'ny ora sy ny segondra rehetra izay ahafahany manompo an'Andriamanitra dia ho tahiana ny nofo rehetra manatrika ny fanahin'ny olona rehetra manatrika dia atsapa hery atsapa fanatrehan'Andriamanitra ho mpanompo andray ositra izay amin'ity androany ity ho mpanompo andray fanambarana avy amin'Andriamanitra dia ny tokantrano ihany koa dia ho vangin'Andriamanitra ireo izay manaraka amin'ny tambajotra rehetra dia ho vanginy fanahy masina ny Andriamanitra izay miasa amin'izao fiangonana RHEFI Androndrakely izao ilay Andriamanitra Abrahama Isaka Jakoba izany Andriamanitra izany no angatahako hiasa mahery hitahy anay eto amin'ity fotoanandroany ity hanangana anay eto amin'ity fotoanandroany ity eto ianao eto ianao eto ianao Jesosy eto ianao Jesosy manerana manerana ianao mamangy ny fanahin'ny olona izay ketraketraka dia ho atanjahanao izay kivikivy dia ampaherezinao izay osaosa dia ataovy mahery amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina manerana hamangy ny olona rehetra ianao hamangy ny olona rehetra ianao hamangy ny olona rehetra ianao halleluja halleluja ndetsika hivavaka nasany fanahy masina mba hiasa eto ry havanao taovy mafy ny feontsika jiaby raha azonao tao mihitsy mivavaka mafy dia mivavaha mafy tsika halleluja manasa anao izay fanahy masina mba hanapaka aminay manasa anao izay fanahy masina mba hanapaka amin'ity efitrano angonana ity hanerana ianao amin'ny toerana rehetra izay andraisan'ny olona izao fotoana izao dia hanerana ny fanahy masina hanerana ny fanahy masina hanerana ny fanahin'Andriamanitra isikasika Andriamanitra ny fiainan'ny olona ianao ilay Andriamanitra mahalala miasa ianao amin'ny alalan'ny fanahy miasa ianao amin'ny alalan'ny fanahy midina amin'ny nofo rehetra midina amin'ny fanahin'ny olona rehetra fanahy masina ka ho toritory fo ho resy lahatra ny olona rehetra hoe tena miaraka aminay ianao Andriamanitra ho resy lahatra ny olona rehetra ho resy lahatra ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahy masina vanginao ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miantso anao zay Andriamanitra miantso anao zay Andriamanitra mba hanatrika anay eto amin'ity toerana ity
hanatrika anay eto amin'ity toerana ity. Maniry ny hitanao zay, maniry ny indray hery avy aminao zay, maniry ny indray fahasoavana avy aminao zay. Noho ny amin'ity fotoanandroany ity, doka isikasika manokana ny marary hositranina, zay rehetra mandalo hoady dia tena mpandresy izy, zay rehetra mandalo olana dia hovahana ny olany. Miantso anao zay Andriamanitra hiasa aminay amin'ity androany ity. Andriamanitro, Andriamanitro, miantso anao dia iaunamina, hatramin'ny maraina, hatramin'ny Sami miantso an'Andriamanitra. Andriamanitro, Andriamanitro, miantso anao dia iaunamina. Iriko anery tompony ao anilana, iriko anery wanilana, kibazingisana tu nivuninai. Sami mensuacho n'Andriamanitra. Andriamanitro, Andriamanitro, Andriamanitra hoe eo amin'ny toerana rehetra zay antsona ny anarany dia eo izy. Efa niantso ny anaran'Andriamanitra atsika eto izy amin'ity androany ity. Tomoko mihitsy anao hanana finoana lehibe hoe eto Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana rehetra iantsotsika an'Andriamanitra dia mamaly izy, satria efa niteny izy hoe antsoa iaho dia hovaliko ianao. Ka ampisehoako zavatra mahagaga, sarom-patarina mbola tsy fantatrao. Anao zava-mahagaga aminao any tompo androany. Raha mino zany anao dia tiaka mafy an'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Eto zany Jesosy miaraka amin'ny fanahy masina mahery zany fiasan'Andriamanitra any androany. Manana finoana lehibe mihitsy ianao
fa isieripakany amin'ny fiainanao nany amin'ny taranakao azy dia isieripakany amin'ny taranakao noho ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity tiaka mahafoan'i Jesosy isika halleluia noho izany eto ny tompontsika ndao asandratsika amin'ny fideranan'Andriamanitra ndao anandratra fideranan'ny tompontsika tsika rehetra ny tokantrano afaka manaraka fiderana mihira tsara ianao deran'ny tompo anandratra an'Andriamanitra lehibe satria eto izy mendrika no indraindraina mendrika no deraina mendrika ny ankalazaina hoentiny reto tompotarika fiderana ireto isika amin'ny alalan'ny fideranan'ny tompo zao ny ambarako anao dia rao tsara mihitsy ny tompontsika amen ataovy izay ny anatin'ny fonao rehetra andeha anatin'ny tenanao rehetra resio lahatra mihitsy hoe tena mila mideran'ny tompo aho amin'ity androany ity ndao ary fideranan'i Jesosy ho asandratsika zany Alléluia. Tena marina tokoa zany hoe eto Jesosy raha mino an'izany tsika dia ndao mbola hitehaka mafy ihany ho an'i Jesosy Alléluia. Teneny eo akaikinao hoe efa eto Jesosy efa vonona izy anao zavatra fa miankina aminao sisa miankina amin'ny fisokafan'ny fonao hoe ny andraisanao androany na tsy raha misokatra be ianao androany dia andray be amen raha kely nefa ny ao anatinao dia kely koa zany no raisinao fa za manentana anao hoe tsy hiverina intsony ty andro androany ty ataovy izay farany tsara indrindra ny anatinao androany ataovy izay tena hifanenanao amin'i Jesosy androany satria izy efa vonona ve ianao Alléluia ndao tsika hitehaka raha vonona iona amin'izany Jesosy lay ambony indrindra lay mahery indrindra lazao izy hoe Jesosy dia ahitanao zay dia ahitanao sy voninahitro zay androany amen dia ahitanao zay Jesosy dia ahitanao isandratra eo amin'ny fiainanay zay Jesosy dia ahitanao isandratra eto amin'ity fiangonan'ity zay androany misandrata ny anaranao Jesosy dia ahitanao zay amin'ny fotoana rehetra misandratra tena ataovy amin'ny fonao rehetra mangetahentany ahitan'i Jesosy androany Alléluia amen Suscapini marsuni futu Suscapini marsuni fu Te aitanawa Te aitanawa Skafu masufu Suscapini marsuni futu Também ser social Suscapini marsuni Magenta ahitanao zay Te aitanawa Te aitanawa Sukafini masukwe Suscapini marsuni futu Suscapini marsuni futu Te aitanawa Te aitanawa Skafu masufu Suscapini marsuni futu Sukafini Suscapini marsuni futu Te ahitanao Ahitanao isandratra Ahitanao isandratra Eo amin'ny fiangonana Ierinao no eritrò Iantso e masina Ahitanao isandratra Ahitanao isandratra Eo amin'ny fiangonana Ierinao no
Milalao zay androany Jesosy. Misy ho ianao, atao zay tianao atao eto amin'ny toerany. Amen. Sokafy maso foko. Skafiny maso ny foko. Zany mi Jesosy aho. Skafiny maso ny foko. Te ahitanao aho. Te ahitanao aho. Skafiny maso ny foko. Skafiny maso ny foko. Te ahitanao aho. Te ahitanao. Ahitanao isandratra. Ahitanao isandratra. Eo amin'ny seza fiadianana. Herinao no eriko. Iantso e masina masina. Ahitanao isandratra. Eo amin'ny seza fiadianana. Herinao no eriko. Iantso e Ahitanao isandratra. Ahitanao isandratra. Eo amin'ny seza fiadianana. Herinao no eriko. Iantso e masina masina izany. Zany Jesosy ô. Okenao isandratra eto amin'ny toerany. Te hiteny zahay hoe enao ihany ilainay. Enao ihany irifonay. Amen. Zany Jesosy ô. Amin'izao fotoana izao dia lazao mihitsy Jesosy hoe enao ihany ilaiko Jesosy aho. Enao ihany iriko Jesosy aho. Amen. Ianao no ilaiko e. Dia ianao no iriko. Ianao no ilaiko e. Dia ianao no iriko. Ianao no ilaiko. Amen. Ianao no iriko. Ianao no ilaiko. Tena iry io amin'ny fonao rehetra Jesosy. Fa hitanao fa hiasa izy androany. Ianao no iriko. Ianao no ilaiko. Ianao no irinay Jesosy aho. Ianao irery. Ianao no ilaiko. Mitady zavatra azo izay androany. Ianao no iriko. Fa ampy anay ianao. Ianao no ilaiko. Amen. Ianao no iriko. Masina, masina, masina. Masina, masina, masina. Masina, masina, masina. Te ahitanao aho. Masina, masina, masina. Masina, masina, masina. Masina, masina, masina. Te ahitanao aho. Misy ho ianao Jesosy aho. Ôhatra iseho eto ny famasinanao. Satria masina loatra ianao. Dia hitsokanao amin'ny tahotra sy ovitra izahay androany. Masina, masina, masina. Te ahitanao aho. Masina ianao Jesosy aho. Tsisy tahaka anao. Masina, masina. Masiniana. Masina, masina, masina. Masiniana. Masina, Te masina, ahitanao aho. te ahitanao aho. Te ahitanao zahay. Te ahitanao. Te ahitany voninahitrinao zahay Jesosy aho. Meteza ianao ameno anay tanteraka amin'ity androany ity. Amen. Amin'ny Jesosy ô. Te ahitanao. Aleluia.
raha mino ianao favaka isy eo aminao Jesosy dia te hafatanana mafy tena tsara loatra ilay Andriamanitra izay tompontsika tsarovy fa tena tombony atsika manana an Jesosy nomentsika ny anaran Jesosy izay anarana ambony ny anarana rehetra ary nomena fahefantsika ampiasa izany ao amin'ny Jaona 7:7 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ary tahaka nanandrata Mosesy menarana tany amin'ny efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy Jesosy tahaka ilay menarana varana rehefa misandratra izy ka mibanjina azy ianao dia ho sitrana izay rehetra marary eo amin'ny fiainanao hiva izay rehetra olana eo amin'ny fiainanao hiova izay rehetra tokony hiova eo amin'ny fiainanao ny anjaranao dia manandratra an Jesosy fotsiny ny anjaranao dia mibanjina an Jesosy fotsiny ajanony hoe hiezaka ianao hamany olana amin'ny tenanao hiezaka ianao ho tafavoaka amin'ny herin'ny tenanao tsy anjarantsika izany fa anjaran'i Jesosy ny anjarantsika dia manandratra azy fotsiny androany sady izany hoe irinao izy hisandratra eo amin'ny fiainanao irinao hoe izy hisandratra amin'izay mombanao rehetrarehetra raha mino ianao raha mangetahety ianao dia afaka no tonga aminao zany androany amen izany mihitsy Jesosy anandratra anao fotsiny izay androany irina Jesosy isandratra faneva uiterantany iakiny ulunjeesha faizi nulalandanisha irina Jesosy isandratra faneva uiterantany iakiny ulunjeesha faizi nulalandanisha irina Jesosy isandratra faneva uiterantany iakini ulunjeesha faizi nulalandanisha irina Jesosy isandratra faneva uiterantany iakini ulunjeesha
amin'ny fonao rehetra hoe tompo misandrady ianao amin'ny fiainana jesosy eo misandrady ianao amin'ny fiainana oka ianao tsy hanidrahidra ny zavatry ny tany oka ianao tsy hanidrahidra izay mety zavatra hafa ambany ny anaran'i jesosy ilay anarana ambonindrindra fotsiny no asandrato androany jesosy eo misandrady ianao amen tompo misandrady tompo misandrady eo amin'ny fianako ny anaranao tompo misandrady amen Tompo misandrady eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fazafany izao tompo misandrady Tompo misandrady Tompo misandrady eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fazafany tompo misandrady Tompo misandrady azavela mitsandrany raha tsy misandratra jesosy amen eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fazafany tompo misandrada Tompo misandrady Tompo misandrady eo amin'ny fiainako ny anaranao ho eo amin'ny fiainako ny anaranao eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fazafany eo amin'ny fiainako ny anaranao eo amin'ny fiainako ny anaranao ho fazafany tompo misandrada tompo alleluia alleluia tena zany tokoa hoe ilay anarana tsara indrindra ilay anarana mahery indrindra ilay anarana kanto indrindra nomena ny fahefana ambony anarana rehetra akipiny hoe masofonao dia eritrereto izany inona mety anarana manahirana eo amin'ny fiainanao androany ny anaran'i jesosy mbola ambony noho izany tsy haiko hoe misy aretina avy eo aminao misy anarana io aretina io fa ny anaran'i jesosy mbola ambony noho izany misy olona mety fantatrao eritreretinao hoe hatafavoakanao fa mety hoe mandisy fanantenana ihany izany fa ny anaran'i jesosy ambony izany tsy mba mandisy fanantenana anao izany mandrakizay izy ilay namony haino anao famonjeny ilay anarana azahoana famonjeny ilay anarana azahoana fandreseny ilay anarana mamany olana rehetrarehetra asandrady fotsiny izy androany jesosy mendrika loatra ianao jesosy no asandratra mendrika loatra ianao jesosy a tsisy tahaka ny anaranao tsisy tahaka anao akory na hitady izay na aiza fa ampy anay ny anaranao matafavoaka anay amin'ny zavatra rehetra ny anaranao no zany zay androany te hideran'izany fotsiny te hibanjina an'izany fotsiny dia te hanindrahindra an'izany fotsiny jesosy amen jesosy misandrady ianao misandrady ianao misandrady ianao mendrika ianao jesosy mendripidera ny anarana mendrika ianao jesosy mendrika ianao jesosy mendripidera ilay anarana andoalian'ny lohalika rehetrarehetra ilay anarana ekeny zao rehetra zao na ety an-tany na any an-danitra misandrata fotsiny mideranao fotsiny zay androany mendrika ianao jesosy mendrika ianao mendrika ianao jesosy mendripidera ny anaranao no mendrika mendrika ianao jesosy
sarobidy aminay indrindra dia ny anaranao irery any Jesosy eo ny anaranao irery any Jesosy misandrata amin'ny avy indrindra ianao satria mendrika loatra ianao misandrata amin'ny avy indrindra Jesosy ny anaranao no mendrika voninahitranao anendrika an'izao toerana izao androany alleluia misandrata amin'ny avy indrindra voninahitranao manendrika mendrika iderany anao ny anaranao no avy indrindra misandrata amin'ny avy indrindra voninahitranao manendrika mendrika iderany anao ny anaranao misandrata amin'ny avy indrindra misandrata amin'ny avy indrindra voninahitranao tsisy toanao Jesosy ataovy zay tianao atao fa vonona izahay androany misandrata misandrata amin'ny avy indrindra voninahitranao manendrika mendrika iderany anao ny anaranao misandrata ianao misandrata amin'ny avy indrindra voninahitranao manendrika mendrika iderany anao ny anaranao no avy misandrata amin'ny avy indrindra voninahitranao manendrika mendrika iderany anao ny anaranao misandrata Jesosy misandrata amin'ny avy indrindra voninahitranao manendrika mendrika iderany anao ny anaranao no avy amen atsoa ny anaran'i Jesosy dia hovonjeny ianao atsoa fotsiny ny anarany ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao dia azo famonjeny ianao halleluia eto Jesosy androany dia hiasa mahery vaika eto Jesosy androany oh sharabaka milanao zay Jesosy milanao zay Jesosy amen atsoa fotsiny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fahafahana nomenao anay ny anaranao izay anarana ambony anarana rehetrarehetra halleluia ho ampiasana izany amin'ny fotoana rehetra ho ampiasana izany amin'ny zavatra rehetra ilanay misaotra Jesosy misaotra ianao Jesosy misaotra ianao Jesosy amen
Misaotra tompony amin'ny fahatsaranao. Misandratra ianao tamin'ny fiderana rehetra izay nasandratra. Mino izay fa hisandratra amin'ny fiainanay koa ianao. Ary ilay anarana mahagaga anao hetsika lehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Amen. Samy mahazo toerana antsika rehetra tompoko. Halleluja. Halleluja. Dia misaotra ny tompo isika amin'ity androany ity fa eto Jesosy. Tena eto izy. Ianao ve tsy mino an'izany? Dia raha mino ianao dia tsy mody maina zany ianao androany. Ary tsy miala eto ianao ka hoe maimaina na mavesatra, fa miala eto zany ianao maivana tanteraka. Tapitra ity fotoana androany ity, maivana tanteraka ny zavatra misy amin'ny fiainanao. Ny aretinao mety miditra teto ianao na nanaraka an'izao fotoam-bavaka izao voalohany na vesabesatra, fa mifaran'izao fotoana izao tsofina rano maivana ny aretina rehetra. Satria efa nanandratra ny tompontsika, midera ny tompo tamin'ny fontsika rehetra, izy ihany koa dia hiasa amin'ny fiainantsika iray manontolo. Hetsika amin'ny fiainantsika rehetra satria rehefa ahindrahindrantsika ny anaran'Andriamanitra dia tsy mapetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy, fa tena metsika izy dia manao zavatra lehibe amin'ny fiainantsika. Amen. Ka eto izy amin'ity androany ity manatrika an'izao fotoana izao. Andao ry isika hitondra ny fanatitra satria miaraka amintsika eto ny tompo dia ny tenin'Andriamanitra efa manambara fa hoe aza miseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehany Jehovah. Eto zany izy amin'izao fotoana izao, eto anatrehany sika samy mitondra ny fanatitra. Dia mitaonanao hoe ataovy fanatitra tena kasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fanatitrao. Amen. Ohatra ny izao ry havana ao anatin'ny Baiboly nanao namonjy fivoriam-bavaka ny olona tamin'ny andro nisian'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Dia tonga tamin'ny fotoanany fanatitra dia nitsangana teo Jesosy. Tonga avokoa ny olona rehetra nitondra fanatitra. Misy ozy ny tenin'ny Baiboly tamin'ny abetsahan'ny ananany no nanomezany ho an'Andriamanitra. Dia teo Jesosy. Jesosy moa dia mahafantatra ny ao anatin'ny olona. Fantatra Jesosy ny ao an-tsain'ny olona hoe ity mipoerapoera mitondra n'iny vola be iny, ity kosa mitsangana ny olona dia mba mitsangana izy. Ity indray tena avy ao amin'ny fony mihitsy. Ity indray tahaka izao ny hitondrany fanatitra. Dia gaga ny olona rehetra raha nyteny Jesosy hoe ity vehivavy ity no tena nanome betsaka indrindra. Nefa zany raha amin'izao vaninandro antsika izao mety hoe ariary zato ve ny entiny sa arivo ariary. Fa ny fony vehivavy io mihitsy dia tena vonina ny hanome izy. Ary tena fanatitra vokatry ny fo satria izay nananany rehetra nentiny ho an'Andriamanitra. Ka mitaonanao androany atao fanatitra tena amin'ny fo izay vokatry ny fonao ary izay arak'izay anananao. Fa tsy mitovy hoe ny anina zao dia ny anina zao dia ny anazany atao koatr'izao. Fa arak'izay anananao no andao hoentsika ao an'Andriamanitra, izay no ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Fa ny fahafolo-karena kosa dia tsy maintsy tanterahantsika satria tenin'Andriamanitra io hoe ianareo rehetrarehetra dia mila mitondra ny fahafolo-karena ho ato amin'ny tranon'Andriamanitra. Mba sikanina aty amin'ny tranon'Andriamanitra dia mizaha toetra n'Andriamanitra isika. Raha tsy hovoain'Andriamanitra ho atsika ny varavaran'ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, ka hidina ny fitahiana, manana amby sady ampy anao. Dia tanterahantsika ny ampafolo-karena. Aza andrimbinana mihitsy ny fahafolo-karena fa ampafolo ny zavatra nananao. Dia hoentsika aty anoloana zany ho tatazana eny am-pitoerana kosa ny fanatitra ny sitrapo. Dia arak'izay fampahirezana ny entiko izay hoe tahaky ny abetsahan'ny anananao ny anomezanao ho an'Andriamanitra. Farakaraky ny anomezanao an'Andriamanitra ny tomboniny eo am-pelantananao. Amen. Dia mampahery antsika ny amin'izany moa izahay mba hahatonga anao tsy hidina ny fiainanao fa hiakatra. Amin'ny alalan'ny fanatitra ataonao dia tsy midina ny fiainanao fa miakatra ny fiainanao. Sandrato ary aloha ny fanatitra ao fa hitsodranao n'iny fanatitra iny androany mba tena ho tahina. Ory havana, taovy misandatra mihitsy ny fanatitra ao aza menatra any ianao hoe za tsy asandatra. Ny anaran'i Jesosy, ny fiangonana rehetra manandratra ny fanatitra amin'ity androany ity dia ho tsofina rano ny fiainan'ny fiangonana
isanatra taky ny fanatitra zay hoentiny ary ny fony fiangonana mitondra fanatitra dia fo feny fifaliana feny fahavononana dia tsofina rano hotahiny ho tanteraka aminazy ny tenin'Andriamanitra teny fikasana hoe fatra tsara sady hitsana no afatratra eo ampifonareo satria manome an'Andriamanitra izy fafolo-karena dia sokatra ny varavarany lanitra ho an'izao fiangonana izao tsy misy hotononona malahelo fa manan-karena amin'ny zavatra rehetra koa dia misandrata Jesosy amin'ny alalan'ny fanatitra hoentinay voninahitra ho an'i Jesosy amen mandrositsika mitondra fafolo-karena tatazana ny fanatitra rehefa avy eo ny émission télé radio afaka tohanantsika foana anao ira fidiarana ny tompo ihany reto namantsika ireto zany
indray ny anaranao no tena avy any an-danitra anao mety an-tany mety an-tany ianao ka mato anay avy nitsangana ianao ho any an-danitra indray ny anaranao no teraina. Mbola iteka ho an'i Jesosy tsika e. Halleluja. Dia andreny afatry ny tompo isika amin'ity fotoanandroany ity a, mampahery antsika rehetra mba tena hisokatra tsara ny saintsika sy ny masontsika ary ny fotsika. Andreny afatry ny tompo satria misy zava-dehibe indray hoentin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ity androany ity. Ka ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Alanto, pasteur atsika avy any andapa no hiaraka amintsika eto hitondra ny afatry ny tompo. Tiaka mafy isika ho fandraisantsika azy. Mandroso pasteur. Alléluia. 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 Dia fifaliana ho andray ny tonga eto Androndrakely androany a, izaran'ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra, hanompo antsika ihany koa ary indrindrandrindra hanompo an'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra satria no tendreny indray ho tonga eto hitoroteny a, dia misaotra sy manaja andreo ray aman-dreny ihany koa tsy iza fa pasteur Adolphe mivady izay nanendranay mivady izara fahasoavana eto. Androany maraina moa amin'izao tapany voalohany izao mitoroteny, dia tapany manaraka madamako indray mitoroteny, dia any amin'ny roa indray a miverina mitoroteny eto indray azy zany. Dia ny vavaka izay mivady fanaraka izay hoe aloha androany hariva amin'ny roa aoriana ny toroteny dia hivavaka izy fanafahana, fanasitranana, vahaolana no ataontsika eto. Izany hoe tsy lavabe ny toroteny androany fa tena hivavaka ao anao mihitsy izay androany hariva. Dia raha tsapanao misy hery miazona anao tsy ahafahanao tena mivoatra na mandeha lavitra, androany ahafahan'Andriamanitra ianao. Satria mino izay fa eto ny herin'Andriamanitra androany hitantsika rehetra. Mitiafa mafy an'Andriamanitra ary tsika tompo. Halleluja. Vonina tsara ve ianao sa tsy vonina? Nomana ny foa mampanantsika ary tsika ka hivavaka. Zao ny ambarako aminao, Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Dia tahaka ny toe-potsika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, tahaka izay koa ny toe-potsika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra zany, eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe tahaka ny fanajantsika an'Andriamanitra dia ajao tahaka an'izany koa ny tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Hivavaka isika dia hangataka ny fanahy masina mba hiasa. Dia izaho moa matetika manentana foana hoe rehefa mandray toroteny ohatran'izao dia hangatao mihitsy mba azo fanambarana ianao ka ho tsapanao mihitsy hoe hiteny aminao manokan'Andriamanitra, hiteny aminao mivantan'Andriamanitra, tsy alamaina ianao. Dia hangatao koa mba tena ho feno etaeta sy fahalianana amin'ny tenin'Andriamanitra ny fotsika. Misy tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe nona no vikiny soa fa vikisany soa, fa ny manan-karena kosa na ampialany maina. Raha ohatra ianao ka efa mahatsapa hoe tsy mila tsony dia mety miala maina ianao androany. Fa raha nona ianao tonga eto dia ho vikisana soa ianao, ho vikisan'Andriamanitra ianao, ho afa-po ianao miala eto androany. Amainina sa tsy amainina? Aloha ary hitsangana antsika amin'ny voninahitra ny tompo dia hivavaka avy hatrany dia hanasa ny fanahy masina izany. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy aho, ny amin'ny fitondranao, ny fandaminanao rehetra, ny fandrindranao ny zavatra rehetra, ka mbola naverinao hitory ny tenin'Andriamanitra eto izay mivady amin'ity androany ity eto Androndrakely. Mino tompo fa manana zavatra tsara ho zaraina amin'ny alalanay eto amin'ity toerana ty ianao, ka dia miasa ianao fanahy masina, miasa amin'ny olona rehetra. Ta io ny teny izay ambarako eto, tsy toroteny amin'ny fahaizanao na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazarana fotsiny ihany, fa eo ambany fanosorany fanahy masina ny herin'Andriamanitra nitoroko ny teninao, mba tsy horena ny fon'ny olona amin'ny fahendren'olombelona, fa tonga azy orina amin'ny herin'Andriamanitra. Sokafo ny masonay, ameo maso mahita izahay,
ameo sofina mahay mandre izay ry Andriamanitray. Manaja anao zahay, manaja ny teninao zay ambara eto, amarino ny teninao Andriamanitra. Ianao milaza manao hoe nandefa ny teniny izy mba hasitra anazy ka hanafaka azy amin'ny longozy ny anjerany. Mino izay fa misy fanasitranana ao anatin'ny fanambarana ny teninao, misy fanafahana amin'ny lavaka na longozy ny anjerana ao anatin'ny fanambarana ny teninao. Atsapa fitahina ny olona rehetra amin'ny lafiny rehetra. Ampiasa eto amin'ity toena tenao fa vonina nitondra ny afatrao na ny teninao amin'ny fanetretena ry Andriamanitray mba hisadratanao mandrakizay. Misaotra Jesosy, afafika eto ny rano Jesosy ho amin'ny fonay ho amin'ity toena rehetra ty, ary tsisy anjara toerana ho an'ny Satana eto na dia kely azy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona, ireo fanapanan-tsatso ny tenin'Andriamanitra dia tsy manana anjara eto amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanahy masina no miasa eto, mamangy anay eto, miasa mahery ary mifeny fotoana rehetra. Misaotra Tompo, voninahitry ny anaranao no ahafahanay mandre ny teninao indray androany, amin'ny anaran'i Jesosy no ahafahanay manao ny vavaka. Haleloia. Antsika rehetra samy miteny mafy hoe dia tetanina mafy ho an'i Jesosy tsika rehetra, meo voninahitra ny tompontsika tompoko. Haleloia. Samy mahazo ny toerany azy. Amaky tenin'Andriamanitra isika ato amin'ny Matio 7:20. Manomboka amin'ny 7:20. Matio 7:20 manomboka amin'ny 7:20 hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia inoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy, raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ao anatiny izy, fa maharitra vetivety foana, kora avy izay fahoriana na fanenjehina no ny teny dia malaky tafitohina izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny ary ny fiahiahina zao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny ka dia tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala dia izy no mamoka vokatra, ny sasany avy 100 heny ary ny sasany avy 80 heny. Basy io amen re tompoko. Ary ny sasany avy 30 heny. Ty afamafy ho an'izay ten'Andriamanitra zay aza. Matoky efa amin'ny alalan'io afatra io dia manana zavatra ambara amintsika Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny zavatra voalohany ampitaiko aminao dia izao: ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra miteny amintsika Andriamanitra, ary afaka miteny amintsika amin'ny fomba maro samihafa izy. Ohatra zao rehefa miasa ny famezam-pahasoavana tahaka ny hoe ny révélation na ny fanambarana, dia misy ny teny fahalalana, misy ny teny fahendrena, misy ny fahafantarana fanasamihafa zany famezam-pahasoavana izany. Dia amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny fanambaranareo dia afaka miteny amintsika Andriamanitra, mety amin'ny alalan'ny nofy, mety amin'ny alalan'ny fahitana mivantana, indraindray koa mety amin'ny alalan'ny mpaminany. Olona mihitsy ny rahan'Andriamanitra mpaminany, tsy ny mpaminany rehetra tsy ny mpaminany rehetra fa ny mpaminany zay tena mba maniry eo anatin'ny fiangonana. Atsika tsara, misy mantsy ny olona zao mitsangana ny hoe mpaminany izy dia tsy fantatra ny fiaviana na avitaiza. Za aloha rehefa tsy fantatra fiaviana dia tsy mino azy fa mila maniry eo anatin'ny fiangonana. Tanao tahaka ny tenantsika ty any, mambra amin'ny tenantsika ny misy maniry amin'ny tena le tena izy. Misy manao volo fa ny sasany solo volo, fa misy ny tena volo. Inona le tena tsara? Le tena volo. Misy ndray manao inona moa ty? Angofo izy izay any an-tapany, fa ny sasany ray mampiasa an'le faux ongle. Tsy hoe ratsy akory ny faux ongle fa tsy maniry amin'ny tena ilay izy. Ka za miteny amintsika fa ny mpaminany zay tena tokony hoenona dia ny mpaminany maniry eo anatin'ny fiangonana. Zany hoe tena nisy fiangonana ny pira amin'ny marina, fa tsy izay mpaminany rehetra mipotra dia andeha henoantsika avokoa. Sa tsy zany? Dia mivavaka amin'Andriamanitra ato amin'izao fiangonana RHEFI misy antsika zao hisy mpaminany tena ho atsangan'Andriamanitra. Mety ianao le manao amenina tena tsara sy mafindrina angamba zao. Dia mitiafa mafy an'Andriamanitra tsika rehetra. Tsy maintsy miteny an'izany ary lasana bavy mba hiarovana antsika amin'ny zavatra maro samihafa mitranga ankehitriny. Sa tsy zany?
dia miteny amin'ny fomba maro samihafa Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana. Mety misy koa mpaminany tena tsangan'Andriamanitra miteny amintsika. Enina dia tokony ny circonstance na ny zavatra manodidina antsika ihany koa ara dia mety ahafahan'Andriamanitra miteny amintsika. Ary anisan'ny tena lehibe dia izao miteny amin'ny alalan'ny toroteny Andriamanitra. Le toroteny anotsika takan'izao dia miteny amin'ny alalan'ny toroteny io Andriamanitra. Dia hoy izy amintsika hoe tena fitahiana lehibe sy tombontsoa sarobidy ho antsika ny fananana an'Andriamanitra miteny amintsika. Malemy anie fandraisantsika an'izany. Tena fitahiana lehibe goavana tombontsoa sarobidy ho anao antsika ny fananantsika an'Andriamanitra miteny amintsika. Eny fa na dia indray mandeha ihany aza eo amin'ny fiainana no miteny aminao Andriamanitra, zava-dehibe zany raha lasana bavy. Satria teteny aminao fa nisy olona ny aina teto ambony tany tsara nandray teny avy amin'Andriamanitra nandritra ny andro rehetra iainany. Fa ianao zao misaoran'Andriamanitra fa toko hoe isan-kalahady fotsiny ianao tonga eto dia tsapanao miteny aminao foana Andriamanitra miteny aminao, miteny aminao, miteny aminao. Asa mba tena sarobidy aminao ve zany hoe handrian'Andriamanitra miteny. Misy olona rehefa mandeha ny fivoriana ny tena mahafinaritra azy dia tena tsara be ilay mandeha sy miankohoka mideran'Andriamanitra. Za koa tena tia be an'ilay izy. Fa nandray ny olona sasany ao anatin'ilay fiderana ao misy tena misy ambiance ao dia ao izy tena mandihy tsara. Fa rehefa mandeha ny toroteny dia manomboka mivoaka ny sasany. Fa za miteny aminao hoe sarobidy daholo na ny fiderana na ny toroteny. Misy zavatra azontsika raisina any amin'ny fiderana fa tsy voaraintsika any amin'ny toroteny. Fa zao koa anefa misy zavatra tena ho voaraintsika any amin'ny toroteny fa tsy ho voaraintsika mihitsy any anatin'ny fiderana. Ka ny fanatrianao sy ny fanaovanao zava-dehibe an'ireo no tonga nao fen'ny fahasoavan'Andriamanitra mandritra ny fivoriana. Raha marina zany dia ahofafay ho an'i Jesosy hoe ny tanantsika rehetra dia manova mainina tena mafy tsika. Halleluja! Ka afaka miteny amintsika Andriamanitra. Zay moa mahatonga foana manentana RHEFI toroteny mivavaha mba hazo fanambarana ianao. Ka tsy andeha ho tonga eny toroteny tahaka ny fahazarana fotsiny ihany. Fa tena tsapanao mihitsy, eninao mihitsy hoe tena miteny amiko manokana Andriamanitra. Tena miteny amiko mivantana Andriamanitra. Halleluja! Dia hoy izy hoe tena fitahiana lehibe, tombontsoa sarobidy ho antsika. Zany hoe Andriamanitra miteny na hoe fananan'Andriamanitra miteny amintsika izany. Dikan'izany dia izao tokony tena fifaliana lehibe ho antsika mihitsy. Ny aino an'Andriamanitra, ny miaino toroteny. Tokony ho feno fisaorana, tokony ho feno fankasitrahana an'Andriamanitra isika. Satria hiteny aminao indray Andriamanitra. Zao mantsy raha lasana bavy. Ny teny rehetra avy amin'Andriamanitra io dia misy tanjony avokoa. Andre toroteny zao tsika teo asa pastera isa moa ny toroteny tamintsika tamin'ny pasteur Emile. Misy tanjon'Andriamanitra reny. Za ndray zao toroteny zao madamako indray rehefa avy toroteny aminao za miteny aminao fa reny toroteny rehetrarehetra nyrenesika reny misy tanjon'Andriamanitra avokoa reny. Ny sitrapon'Andriamanitra dia zao tsy miverina amin'ny foana reny teny na toroteny toriana amintsika ireny fa hitondra fiainana eo amintsika. Zany ny voalaza ty amin'ny Isaia 5:50. Isaia 5:50 hatramin'ny faraka 20. Toy izao ny voalaza ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina hany raha tsy efa navontony tany ka mampaniry sy mampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko zay alohaky ny vavako tsy verina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka zay sitrako ary ambinina amin'izay hampandehanako azy. Hitanao tsara? Misy tanjon'Andriamanitra zany amin'ireny teny. Na teny avy amin'ny alalan'ny mpaminany zany, na teny avy amin'ny fahitana sy ny nofy avy amin'ny fanambarana azontsika manokana, na ny teny avy amin'ny toroteny zay entin'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izao. Tsy verina amin'Andriamanitra foana raha tsy efa matateraka ny sitrapony. Zany hoe misy tanjon'Andriamanitra zany amin'ireny teny rehetra alohaky ny vavan'Andriamanitra ireny. Ataovy amainina mafy. Tian'Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika, hitondra fiainana eo amintsika ny teniny. Hitanao tsara,
isaky misy teny aloka ny vavan'Andriamanitra dia inoy izao fa misy hery avy any an-danitra latsak'Andriamanitra mirotsaka amintsika mba hanatanteraka an'io teny ambaran'Andriamanitra io. Zany aby ny mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny manao velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ka maranitra no sabatra roa lela. Hebreo 4:12 Jaona 4:13 Jesosy miteny manao hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Isaky misy teny aloky ny vavan'Andriamanitra dia misy hery manosika azy. Amin'ny teny Hebreo moa ny atao hoe mahatanteraka dia manosika. Misy hery manosika an'io ten'Andriamanitra io mba ho tanteraka eo amin'ny fiainako sy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao, mba hatanteraka le tanjon'Andriamanitra ny antony mpandehanan'Andriamanitra an'izany teny izany. Za zany zao mino fa ny teny rehetra renesy ny sofinao androany ka raisinao tsara dia nisy herin'Andriamanitra hanatanteraka izany, hanosika an'izany teny izany dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Tsy verina foana ne ny afatra zay ambara na nitsodrano le fanompanampon'Andriamanitra fa ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Indrindra ho an'izay manao amenina tena mafy. Halleluja, halleluja. Raha iverenantsika ary le tenin'Andriamanitra tany am-poalohany dia niresaka Jesosy ary nanao fanoharana ny amin'ny teny izay nafafy na tamin'ny fomba manahoana na fomba manahoana no ny tenenan'Andriamanitra anao dia tia ny zavatra ambaran'i Jesosy. Na eo ary ny finiavan'Andriamanitra hanamarina, hanatanteraka izay zavatra nambarany tamintsika, misy miankina be dia be amintsika izy io. Misy miankina be dia be amintsika. Izay mitsy le fanoharana mikasika le fanoharana nentin'i Jesosy. Nanao fanoharana moa izy eto hoe nisy mpamafy izy izy nivoaka dia rehefa namafy izy dia ny sasany nafafy taiza, voafafy teny ambonin'ny teny amin'ny lalana, teny amoron-dalana dia tonga ny voromanidina dia nihinana azy. Ny sasany moa Jesosy voafafy teny ambony vatolampy dia tsy nanapaka izany ka rehefa tonga ny masoandro dia maina le vonafafy, tsy namokatra. Ny sasany ray izy Jesosy nafafy teny amin'ny tsilo ka rehefa naniry le voa dia naniry niaraka taminy koa ny tsilo dia tsy namokatra, tsy nahazo vokatra tsara. Fa ny sasany kosa izy Jesosy voafafy taiza nafafy teny amin'ny tany tsara. Ary na dia teny amin'ny tany tsara ary dia mbola nisokajiany Jesosy koa hoe nisy ny sasany namoa afiry eny 30 eny, ny sasany afiry eny, mba samy tenitsika rehetra, avy 80 eny, ny sasany nahazo avy 100 eny. Engane ka azo 100 eny ianao amin'ny tenin'Andriamanitra zay torina aminao androany. Amen na sa tsy amen? Halleluja. Zany hoe ny voa dia fanoharana mampiseho ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay torina sy afafy amintsika takan'izao. Ny tany kosa araka ny fanazavan'i Jesosy azy dia maneho amintsika ny fotsika sy ny toe-potsika. Ny fotsika sy ny toe-potsika. Zany hoe ny tena marina raha io tenin'i Jesosy io nijerena dia izao miankina amin'ny toe-potsika sy ny fietsika na ny famalitsika ilay tenin'Andriamanitra notoriana amintsika ny vokatra ho raisitsika. Miankina amin'ny toe-ponao mahatonga azy hamokatra sa tsy hamokatra, na azo vokatra 30 eny sa 80 eny sa 100 eny. Ny tena marina zany dia izao le toe-potsika sy ny famalitsika ny tenin'Andriamanitra toriana aminao, izay no mamaritra ny vokatra ho azonao. Azonao tsara ve zany? Miankina amin'ny toe-potsika, miankina amin'ny famalitsika le tenin'Andriamanitra hoe nanakory ianao tao aoriana ny tenin'Andriamanitra. Ny ainanao ve le izy, nankatoavinao ve le izy, ny nonao ve le izy. Miankina amin'izay no mamaritra na hamokatra na tsia ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Na ihany koa hoe namokatra ihany fa avy 30 eny sa avy 80 eny sa avy 100 eny. Zay mahatonga amin'ny teny hoe ny famalianao, ny toe-ponao no mamaritra ny vokatra ho azonao aorian'ny tenin'Andriamanitra. Androany anefa za mitsodrano antsika mba tena hamokatra eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra zay toriana aminao. Ary ny tena faniriko azy hamokatra 100 eny zany tenin'Andriamanitra izany. Amen na sa tsy amen? Halleluja.
Halleluja. Rehefa miteny amintsika zany Andriamanitra, rehefa miteny amintsika Andriamanitra, dia mila tena mahay mandray tsara isika le tenin'Andriamanitra zay toriana amintsika. Satria Jesosy ne rehefa nanao fanohanana zavay ilay izy hoe ina moa dikan'le eny amoron-dalana, dia ireo olona zay mandre ny teny fa tsy mahalala. Ny tena marina ne misy olona mandre toriteny fa tsisy fatany akory ary rehefa avy eo le tenin'Andriamanitra toriana aminazy. Misy olona manana sofina ozy izy fa tsy mandre izy, manana maso fa tsy mahita. Mangataka amin'Andriamanitra mba omen'Andriamanitra sofina mandre tsara ianao, amen'Andriamanitra fo mahay miaino tsara ny tenin'Andriamanitra ianao. Zay le mahatonga amin'ny teny foana hoe rehefa mandre toriteny tena mivavaha, hatrany tokantrano mihitsy dia efa mivavaha. Efa miomana ianao hoe tompo, za mba tena maniry tenenanao. Ary tena tokony zany ane tsika amin'izao vaninandro zao raha lasy-anabavy. Amin'ny fiainantsika andavanandro ane ka tena hoe zay rehetra renesitsika ohatra ny zavatra manan-kivy zany daholo, mijery tele anao zavatra fafa ny hitanao any. Manaraka Facebook ianao, tsy hoe zavatra ratsy avokoa fa indraindray misy zavatra tena ohatra manan-kivy zany. Ao amin'ny fianakaviana, any amin'ny fiarahamonina ianao, mandeha eny ambony taksina, eny ambony bus ianao, resaka samy hafa mandeha any amin'ny sofinao any, indraindray manan-kivy sy manan-ketraka. Zany foana andrenesinao. Zava-dehibe mba miteny amintsika Andriamanitra. Ka mahatonga miteny hoe ianao miala any tokantranonao any dia efa mivavaha hoe tompo, maniry mafia amin'ny fotoana andrenesako toriteny, mba hiteny amiko manokana ianao ka menao fanambarana Andriamanitra. Amen na satsy amen. Mba tsy ho sanatriny zany tahaka ny nafafy teny amoron-dalana le izy. Dia tonga voromanidina. Io moa izy Jesosy dia tandidiny devoly. Misy ny olona mandre toriteny fa asa na inona tsy fantoka tsara izy tao anatin'ny toriteny, tsy nandray tsara le teny izy. Miala tao izy tsy ela, miala tsy tadidiny tsony le toriteny satria ny antony nesorony devoly tao anatiny le tenin'Andriamanitra, fandrao inony ka hovonjeny izy. Fantatry ny devoly anefa zava-dehibe tsika mihaino tenin'Andriamanitra ty ry lasy-anabavy. Raha tena raisitsika tsara inotsika ny tenin'Andriamanitra, dia hitondra famonjena, hitondra vahaolana, hitondra fanasitranana, hitondra fiainana. Fantatry ny devoly tsara zany. Zay ny mahatonga ataony ao amintsika, ataony tsy mifantoka isika. Za moa indraindray ohatra ny sarotiny ao am-piangonana na rehefa misy pastera koa raha teto tamin'ny herinandro izy iny, tsy dia tsy nahazo aina mihitsy izy mahita olona nandendeha, fa dia tena nyteneny mihitsy aza mandendeha rehefa ao anatin'ny toriteny. Satria reny zavatra reny na le zaza mitomany indraindray reny mety atonga antsika tsy handray tsara n'le hafatra. Lasa tsy tafantoka tsy mandray tsara n'le hafatra. Misy indray ny sasany na maraina miditra amin'ny valo ary izy ao anatin'ny toriteny, matory fotsiny ataony, tsy natory ary ve le olona tamin'ny fahafantarako azy ohatran'ny devoly mihitsy le izy. Satria misy olona miresaka aminay hoe za tena tsy mahita tory mihitsy rehefa le matory eny tsy mety mahita tory. Raha fa mamaky baiboly ohatran'ny tsy ela ozy izy dia mahita torimaso. Toy za ohatran'ny lasa kalmany zany le baiboly na le tena fampatorianao azy. Engane ka tsy fampatorianao anao totory-teniko androany ty fa tsapanao mba tena hiteny aminao manokana mihitsy Andriamanitra. Ary latsaka ny anatin'ny fonao le tenin'Andriamanitra. Ao fahaon'i Jesosy hoe ny tanantsika dia mba manaova amenina mafo azy. Halleluja! Halleluja! Ny sasany ozy izy Jesosy teny amoron-dalana dia ireo olona zay miaino ihany fa tsy mahalala. Ny sasany indray teny amin'ny tany marivo teny ambony vatolampy tsy nanapaka le izy. Fifaliana be fotsiny nandre toriteny, asa mety nampimely pastera na tena faly. Ary tena tsy hoe ratsy akory zany mandre toriteny amin'ny fifaliana ianao, fa tena zava-dehibe izy. Ary tena ampirisika hoe tokony fifaliana lehibe ho anao. Fa misy olona falifaly fotsiny nandre toriteny fa tsy tena nanapaka tany anatiny le izy. Ka rehefa tonga ny masoandro izy Jesosy namely an'izany teny zany satria tsy nanapaka, dia nalazo ary maina maty ilay vokatra. Dia nazavain'i Jesosy hoe misy olona mandre toriteny amin'ny fifaliana fa tsy manapaka ny anatiny le izy. Ny zava-misy rehefa tonga ny fizahan-toetra, tonga ny fahoriana, satria eto ambony tany anie aloha tsika tsy maintsy misy ady hatrehana foana ihany. Tsy maintsy misy fahoriana hatrehana foana, fizahan-toetra lalovana eo amin'ny fiainana. Dia misy ny olona malaky adino le teny, tsy tsarontsony le tenin'Andriamanitra satria tsy nanapaka tao anatiny. Nafafy teny ambony vatolampy. Neny sasany ray nafafy izy Jesosy teny amin'ny tany feno tsilo. Namokatra ihany le izy fa nigejain'le tsilo tao dia tsy nahazo vokatra zay nilaina le teny izay nambara taminy.
tsy inona io izy Jesosy fa ny fiahiahina sy ny fitaky ny areny zao tontolo zao mameno ny fony le olona dia tsy namokatra tsy nazahoana vokatra teo amin'ny fiainany le tenin'Andriamanitra. Fa Jesosy kosa ny teny hoe misy kosa nafafy teny amin'ny tany tsara, misy fony olona tena fo tsara, mahay mandray tsara, le fonao manao amainina mafy io zany. Dia rehefa nafafy le izy dia namokatra avy 100 eny, namokatra avy 90 eny, namokatra avy 30 eny. Amainina sa tsy amainina? Halleluja! Halleluja! Zay zany natonga ny teny teo manao hoe io zany tena miankina amintsika raha ny faniriana ny Andriamanitra ao an-danitra ao ny amin'ny teny na ny toroteny zay toriana amintsika dia tsy verina amin'ny foana zany toroteny zany na zany tenin'Andriamanitra izany, fa ho tahaka an'ilay ranonorana nalatsaka tamin'ny tany na navontony tany, avy eo namboly ny olona dia nahazo vokatra dia nitondra sakafo an'ny mpihinana ho ny tenin'Andriamanitra. Zay any an-tapany mamboly vary zay ihany, tena mpamboly vary dia mpamboly lavanilina ihany koa. Dia nisy fotoana tamin'iny faraparan-taona iny maina be tsisy ranonorana mihitsy. Dia andefasan'ny olona mesazy, ny olona miteny amiko mivantana, pastera eto am-bavaka tsy milatsaka indray ny ranonorana aty fa efa matahotra ny olona hoe anahoana indray ny vokatra fa tsy milatsaka ny ranonorana. Jereko koa any amin'ny telefonako mesazy, mivavao anay ianao pastera mba hilatsahany ranonorana. Sorona an'Andriamanitra moa ndray mandeha sana nanao fivoriana, dia rehefa nanao fivoriana dia tao anatin'ny vavaka natao nitsodrana hoe manomboka izao dia hilatsaka ny ranonorana, ary tsy vitany hoe hilatsaka fotsiny ny ranonorana fa vokatra tsara avokoa ny vokatra rehetra zay ambolentsika, fambolena rehetra zay ambolentsika. Isorona an'Andriamanitra fa ny rivany ihany ny latsaka ny orana, ny apitso ny latsaka ny orana. Dia isorona ny tompo tamin'ity aloha fa namokatra tsara ny lavanila, namokatra tsara ny vary, satria nisy ranonorana ny latsaka. Fa raha zay tsy nilatsaka ny ranonorana ambarako aminao fa maina ny tany ary tsy nitondra vokatra, tsy mahazo tompontsoa ny mpihinana. Dia zay mihitsy ilay sitrapon'Andriamanitra hoe hitondra fiainana ho aho, hitondra fiainana ho anao, le tenin'Andriamanitra zay ambara. Dia hoy sisy ateo manao hoe na manahoana ny fanirian'Andriamanitra hanamarina sy hanatanteraka an'io teny zay naloky ny vavan'io. Rehefa tsy haitsika tsara mandray an'izany teny zany dia tsy hitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika le izy. Misy tenin'Andriamanitra zay aty amin'ny Jeremia avaka itsika. Jeremia 9:10. Misy karazan'olona matsy mandray toroteny hafa mihitsy ny toe-pony, ary tiako mba tsy hanao tahaka an'le tia tenin'Andriamanitra ty ny toe-pontsika mandray tenin'Andriamanitra, fa raisinao tena zava-dehibe ary manan-danja ny tenin'Andriamanitra zay ambara aminao. Amen. Patovy amen tsara mandresy lany. Fandrenesako ilay amen ane ohatry ny amen misy problème. Jeremia 9:10. Iza no ilazako sy anariko mba handrenesany, indro ny sofiny dia tsy voafora ka tsy mahaino izy. Tsatsoiny ny tenin Jehova ka tsy akamaminy. Manakory ny tenin'Andriamanitra, misy olona zany meny tenin'Andriamanitra tsy makamamy an'le toroteny izy, tsy mamelanja an'le tenin'Andriamanitra izy, tsy raisiny ho zava-dehibe zany Andriamanitra miteny amin'izany. Nambarako tamin'ny voalohany teo hoe tenina tombontsoa sarobidy ary fitahiana goavana ao antsika ny fananan'Andriamanitra miteny amintsika. Fa misy ndray karazan'olo ny tenin'Andriamanitra tsy makamamy an'le tenin'Andriamanitra, tsatsoiny, zany hoe ataony tsinitsinina hamavony le tenin'Andriamanitra zay ambara aminy. Raha zay le toe-po andraisana ny tenin'Andriamanitra, za miteny aminao fa tsy hitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika le tenin'Andriamanitra. Ianao manokatra zany tena tokony ho raisinao tena hoe zava-dehibe mihitsy zany Andriamanitra miteny amiko izany. Tena omeko lanja Andriamanitra miteny. Zay na tonga ny teny tany am-poalohany hoe Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Tahaka ny toe-ponao eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra ihany ny toe-ponao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mandray ho zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ianao dia tena zava-dehibe aminao tokoa Andriamanitra, satria Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Raha manaja ny tenin'Andriamanitra isika dia manaja an'Andriamanitra ihany koa zany. Raha miankohika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra isika dia miankohika amin'Andriamanitra ihany koa. Zay toe-pontsika eo alohan'ny tenin'Andriamanitra ihany no toe-pontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Azonao tsara ve zany? Dia mba tovy amenina mafy hoe halleluja. Ka
aoka tsy anao takan'reto fiangonana reto isika hoe tsy nakamaminy ny tenin'i Jehova fa notsatsony. Aza manatsatso ny tenin'Andriamanitra ary lasa nabavy. Ndraindray koa matsika rehefa mandre toroteny zava-misy zany fa efa niainahitra amin'ny taloha fa mifidifidy an'le mpitoroteny. Hoe izy amin'ny toroteny ao androany. Raha ohatra ny pasteur Lato aloha dia tsy mahita azy etsiketsika sy tsambikina ianao fa misy mpitoroteny namako ndraiky tena mitsambikina. Dia ny sasany tena loko le anankiray iny fa iny tena mahay mitsambikina be. Le anankiray iny koa tena mahay mampimeo anatin'ny toroteny fa pasteur Lato zay ka raha ohatra ny labosi zay izy rehefa mitoro. Zany mihitsy zany mihitsy. Fa amiko indray tsy le fietsiko sy le za mahay mampimeny tena zava-dehibe fa le afatra tafitany aminao, le afatra tafitany aminao, le afatra Andriamanitra tafitany aminao, zay ny tena zava-dehibe. Dia aza mifidy mihitsy ianao zay mpitoroteny atsangan'Andriamanitra eto fa Andriamanitra nanamboatra azy tahaka an'izany le afatra hoentiny na plainta izy na pendraikitra izy mitoroteny raiso sara any amin'ny selula raiso sara fa misy zavatra lehibe indraindray mety ataoko hoe mety zatra mitondra an'le afatra fotsiny le olona fa ny tena izy le afatra ao anatiny ao tena avy amin'Andriamanitra teny amintsika manokan'Andriamanitra. Dia raiso tena zava-dehibe aza manatsatso ny tenin'Andriamanitra fa mila tena ankamaminy. Neny Davida ane zany misy nataony manao hoe tahaka ny tantely eo am-bavako izy raha andramako ny teninao tahaka ny tantely. Haitsika tsara fa mamy eny tantely. Sady zany. Dia enao mandray toroteny ohatran'izao koa zany tena ankamamio tahaka ny tantely mihitsy eo am-bavanao le tenin'Andriamanitra. Tesalonianina voalohany toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany zahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay ianareo dia tsy nondraisinareo ho tenin'ny olona fa araka izay marina dia tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Manao anatsara ny tenin'ny Paoly apôstôly eto misaotra an'Andriamanitra izahay satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay ianareo torotenin'ny Paoly zany dia tsy nondraisinareo ho tenin'ny olona fa araka izay marina dia tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Raha meny toroteny ohatr'izao zany tsika za raisinao tenin'ny pasteur Lato ty. Fa nazary rehefa voateny ro pasteur Adolphe fa hoe mitoroteny ianao pasteur Lato amin'ny folo sy amin'ny roa. Tena ny vavaka mafy mihitsy Andriamanitra. Raha toroteny toriana ane mety azo atao daholo mitoroteny efa nitoriana efa na tsy efa 30 taona zay nitoriky tenin'Andriamanitra. Mety afaka mifidy fotsiny tindray rangany ataoko fa tena mihaino an'Andriamanitra mihitsy ianao hoe inona Andriamanitra no afatra ambara. Ary za tsy te hiakatra eto ambony estrady mihitsy raha tsy mahazo afatra avy amin'Andriamanitra hoe inona notoriako ho an'Androndrakely satria tiako tena hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao mihitsy ny zavatra izay hotoriana sy ambara aminao. Amainina sa tsy amainina. Dia Paoly apôstôly tena nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana tao Tesalonika satria ireo fiangonanareo tsy nandray ny toroteny izay nataony ho tenin'olona. Tsy tenin'olona ty raha lasa nabavy. Mety olona no hitanao mitsangana fa tena marina Andriamanitra mihitsy no teny fa io olona na io mpanompon'Andriamanitra io fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Hitondra hafatra ao antsika. Za zao androany ty tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Hitondra ny hafatra Andriamanitra ao anao ary inoko mihitsy fa Andriamanitra mihitsy miteny aminao androany. Dia le toe-ponao zany rehefa mandray toroteny aza raisina ho tenin'olona ary lasa nabavy. Za resy lahatra hoe rehefa tena mino sika. Rehefa tena mino sika manao zavatra lehibe Andriamanitra. Tanao zao zany ray mandeha tany Talata dia natsoa pasteur Norbert hoe andao pasteur Lanto satria voalohany taona tamin'izay ianao mbo zokinay aty ray aman-dreninay alao mba tsofirany voalohany taona izay dia nanao seminaire izy dia nandeha tany Talata. Fa rehefa nandeha ny toroteny dia tao anatin'izany nisy sodranina ambarako hoe manomboka izao dia tsy hisy cyclone izay hanapotika ny Talata intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy haiko fa tena tao anaty fotoana izy dia niteny efa tany amin'ny 5 taona nanaovako an'izany fa isorina an'Andriamanitra ary lasa nabavy fa ny cyclone be dia be nandalo teto Madagasikara ary nandalo tamin'ny ilany Atsinanana. Za miteny aminao fa Talata zany ohatra ny lalan'ny cyclone mihitsy ary mampalahelo mihitsy le poninao Talata ambarako aminao satria potiky ny cyclone na lavanilina na ny trano na ny fananany dia miezaka miarina indray le olona aloha dia mandany vola mankareny
dia vita tsara indray le izy tonga indray siklôna manaraka potsika indray le izy ohatra izany foana le fiainana tena mampalahelo fa tamin'izay fotoana izay niteny tamin'ny fahasahina mino fa Andriamanitra ny nampiteny ahy isoroko an'Andriamanitra fa hatramin'izao tsy nisy siklôna niditra tao an-talà tamin'ity taona ty aza ohatrany maromaro ireo siklôna na rivo mahery tamin'ny faritra tsinanana iny fa isorona ny tompo tsy hoe faly aloha hoe lasa any amin'ny tany hafa le izy fa nirina tsy hiditra eto Madagasikara tsony ny hanao fandravana amin'ny anaran'i Jesosy fa dia isoroko ny tompo hoe le teny naloky ny vava na marinin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra le izy dia natsahatra Andriamanitra ny loza tao an-talà ary enga ndreka mbola hitoy hatrany zany herin'ny teny zany amainina sa tsy amainina tiako hanambarana aminao fa ny teny ampomban'Andriamanitra ny mpanompony aty anoloana aty dia tsy tenin'olombelona izany hamboary mihitsy le toe-ponao rehefa mandray tenin'Andriamanitra ianao e tsy tenin'ny pastera Lato na pastera Adolphe na pastera iza moa le nitoro teny pasteur Emile na pasteur Claude tsy tenin'io fa tena tenin'Andriamanitra dia hoy ny tenin'ny Paoly averenantsika vakina le izy teo Tesaloniana voalohany toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorianay ianareo dia tsy niraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina dia tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa rehefa tena inonao fa tenin'Andriamanitra notoriana aminao dia hiasa ao anao zany hahasoanao zany hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao zany aza tsatsoina raha lasena bavy ny tenin'Andriamanitra akamamio hoe raiso tena zava-dehibe ho anao hoe ameo lanja ny tenin'Andriamanitra tena tovy tena fotoana lehibe ho anao mihitsy zany hoe hientoro teny zany marina fa tsy mandindia akorytsika eto na mitetehaka mahafinaritra be mandisy mitehaka ary tena zava-dehibe takin'Andriamanitra ho zany fa rehefa mba mandray toro-teny tena mba miomana mihitsy ary miankofa amin'Andriamanitra mba hitenenan'Andriamanitra zava-dehibe aminao zany miteny aminao fa Andriamanitra miteny indray mandeha aminao fotsiny ene ampivadika ambony ambanin'ny situation anao na toe-java-misy ainanao za rehefa mandalo problème dia tena zany mihitsy ny vavako Andriamanitra mitenena amiko ianao tsy voavako amin'ny maha-olombelona ty tsy voavako amin'ny traikefa kely ananako ty Andriamanitra tsy voavako amin'ny fisainako sy ny fahalalako ity fa mitenena fotsiny ihany ianao Andriamanitra amainina sa tsy amainina zay mahatonga miteny aminao tenin'Andriamanitra andray-mbava aminao fotsiny ane ka apy tsy mbadika ambony ambanin'ny tantaranao mahatonga mampahery amintsika hoe hahatovy tena mavesa-danja meo lanja raha lasiana bavy aza tsatsona fa akamamio ny tenin'Andriamanitra zay toriana aminao fa tsy tenin'olombelona io fa Andriamanitra miteny aminao hahasoanao zany hiasa mahery ao anatinao zany ny tiafamafo an'Andriamanitra antsika rehetra tompoko jerentsika ihany koa zany rehetra rehetra manambara amintsika fa miankina amintsika ny mahatonga an'io tenin'Andriamanitra io isy vokatra eo amin'ny fiainantsika na sanatrian'izany hoe tsy isy vokatra Koritianina voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo meko anao daholo reto nitsotra masina reto Koritianina voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena ao na tsara ny baiboly fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena amen hitanao samby hafa mihitsy zany ny fiantraikan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona ao anaty fiangonana eto sao dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe filazantsara ray ihany no toriana hahazo fijalian' Jesosy ihany no toriana tenin'Andriamanitra tokana ihany no toriana fa amin'ny sasany dia fahadalana ho azy fa amin'ny sasany kosa herin'Andriamanitra ho famonjena herin'Andriamanitra ho famonjena mitovy ihany le tenin'Andriamanitra samy mandray tenin'Andriamanitra mitovy isika fa misy ny karazan'olona tsy mahita vokatra amin'le tenin'Andriamanitra ny sasany moa raisiny mihitsy hoe fahadalana ho azy ony tsy nitondra soa azy le tenin'Andriamanitra zay nitoriana taminy fa ny sasany izay mino kosa dia famonjena ho azy fiainana ho azy fitahiana ho azy satria tanteraka eo amin'ny tanjon'Andriamanitra zay nampandehanany an'iny tenin'Andriamanitra iny azonao tsara ve zany za zany tena maniry mihitsy hoe ianao mandray toro-teny ohatran'izao na androany na roviana mba tena ho raisinao tsara ny tenin'Andriamanitra
mba hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao. Tsy ara-dalàna tsy normal zany fiainana pino zany ka tsisy fiovana ary lasaina-pavy. Tsy ara-dalàna. Zany efa mahita ao anatin'ny fiangonana misy anay eny Andapa, misy olona tena tsy hoe te tsaratsara fiainan'olona sanatriny zany fa mampiandro moa mahita ny tena. Dia hitanao mihitsy hoe misy olona tena tsapanao mihitsy hoe tena amin'ny lafiny rehetra tena tsapanao mivoatra ny fiainana. Fa misy karazan'olona ohatra ny hitanao tena tsy mivoatra mihitsy taona ny mamo. Ohatra ny zanak'Israely ka 210 andro izy tokony hiala amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. 210 andro any fandalovana ny tany efitra. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe atsaro amin'izay ny fiodinanareo amin'ny tendrombohitra Horeba io. Miodikodina eo foana ny fiainana, tsisy fivoarana. 40 taona fa eo foana. Tsy mety tonga any amin'ilay tanjon'Andriamanitra. Engane ka tsy zany tsika rehetra manatrika eto raha lasana-pavy. Amainina sa tsy amainina? Ka maniry ny tenin'Andriamanitra zay torina amintsika. Na iza mitory tenin'Andriamanitra aminao ka raisinao ho tenin'Andriamanitra marina zany fa tsy tenin'olona dia hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao, hampivoatra ny fiainanao, hanatsara ny fiainanao, na ny ara-panahy, na ny ara-tsaina, na ny ara-nofo, amin'ny maha-olombelonanao manontolo dia hiatsara, hiamivoatra ny fiainanao. Ny tia-famafo an'i Jesosy raha lasaina-pavy. Amainina sa tsy amainina? Mity hafa-mafy hatrany hatrany dia mirakora mafo an'i Jesosy. Halleluja! Halleluja! Amaky tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo 4:2-4 isika. Mitovitovy aby reo afatra ambarako aminao reo. Samy manambara amintsika fa ny sitrapon'Andriamanitra tsy miverina amin'ny foana ny teny izay afafy fa hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanao. Fa miankina amiko sy miankina aminao, miankina amintsika ihany. Le fihetsiketsika, le toe-potsika eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra miankina amintsika ihany ny atonga ny ho amokatra na tsy amokatra. Hebreo 4:2-4. Fa isika koa dia nitoriana ny filazantsara. Fa isika koa dia nitoriana ny filazantsara tahaka ireny ihany. Kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Tanao tsara? Tovy amin'ilay raha ny zavatra nambarako teo ihany. Averiko indray ilay izy. 4:2-4 izy teo fa adiniko ny namaky an'ilay 4. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ny ireny ihany. Kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany. Tovy amainina tena mafy. Eto Paul mbola manamafy ny zavatra nambarako teo ihany. Tenin'Andriamanitra tokana ihany no ambara amin'ny fiangonana, hambara amin'ny mpino rehetra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe neny sasany ozy izy tsy nahasoa azy. Satria na ny antony tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Tsy nin'olona le tenin'Andriamanitra. Raisy no tenin'olona le tenin'Andriamanitra. Mety amin'ny fahazarana fotsiny ihany nandrenesan'ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy nahasoa azy le toro-teny. Kanefa verimberiko foana hoe misy tanjon'Andriamanitra amin'ireny tenin'Andriamanitra rehetra ambara ireny raha lasaina-bavy. Ny amokatra eo amin'ny fiainantsika. Na ny Baiboly eo raha milaza any amin'ny Salamy 7:120 manao hoe nandefa ny teny izy mba hahasitra anazy ary hanafaka azy amin'ny longoa izay ny anjerana. Sady misy fanasitrananao, misy fanafahanao. So tenin'Andriamanitra toriana. Za matetika isorina an'Andriamanitra fa ao anatin'ny toro-teny dia misy olona mijoro vavim-belona fa sitran'Andriamanitra. Dia voaporofo mihitsy hoe tenin'Andriamanitra toriana amintsika ane ka tena tenin'Andriamanitra marina fa tsy tenin'olona. Ary manatanteraka an'ilay tanjon'Andriamanitra hoe manasitrana. Amainina sa tsy amainina? Manafaka amin'ny longoa izay ny anjerana. Raha tsapanao misy lavaka ny anjerana na tsapanao ohatran'ny tena ao mihitsy ianao tsy tafavoaka amin'ilay problème. Tenin'Andriamanitra toriana aminao androany. Isitona anao afaka amin'izany lavaka izany. Ary aloha tsofoko rano mihitsy fa mahita olona indrindra renim-pianakaviana, mahita renim-pianakaviana maro tenina miasa saina hoe atao ahoana ty ny fampianarana ny zanako. Mijery ny vola eo am-pelantananao ianao. Za moa fa tamin'ny farany nampianatrantsika ny amin'ny fanahiana tsy izay. Mijery ny vola eo am-pelantananao ianao, mijery ny ary zao koa zao lasa miakatra daholo na ny vidina cartable na fourniture scolaire rehetra miakatra daholo. Le vola eo am-tanana kely fa le zavatra miakatra.
ohatra matatahotra fa za miteny aminao fa zao tenin'Andriamanitra toriko aminao androany zao anao zavatra lehibe aminao any Andriamanitra anampy anao amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra tsofoko rano ny reny mpianakaviana ndray mpianakaviana rehetra men'Andriamanitra anao ane ny vola afahanao mampianatra ny zanakao dia tsy zanaky ny RHEFI ka tsy anatra izy fa hoampy tsara ny écolazy ny droit sy ny fourniture rehetra ilainao men'Andriamanitra anao ane zany ary tsy izay fotsiny ihany fa za maniry raha lasana bavy ary hitako ao tanatin'ny baiboly fa fotoana ny fiangonana zao ny fanirian'Andriamanitra amin'ny fiangonana zao akantoerana ambony izy satria tsy maintsy manjaka Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka dia tsofoko rano ny zanakao tsy ho tafita amin'ny fianarana fotsiny ihany izy fa ho lasa olona ambony ho lasa olomanga ho lasa olona ilaina eto amin'ny firenena tanteraka amin'izay rehetra manao amenina tena mafy izany dia mitia famafo an'Andriamanitra antsika rehetra tompoko halleloia aza atao tsaina sehoam-bava mihitsy ny teny amin'ny zanako ka ampy ianao amin'ity zanako mety tsy ampianariko kely ianao fa tsisy an'izany fa tsy maintsy ampianarinao ny zanako Jesosy anohananao Jesosy anohananao Jesosy anohananao Jesosy ihany koa anohana ny zanatsika amen na satsy amen dia le tenin'Andriamanitra toriana amintsika raiso tsara mba hitondra soa eo amin'ny fiainantsika le tenin'Andriamanitra alohany mamparanako an'ity toriteny ity sy amitinako azy toy izy aho hoe zao zava-dehibe Andriamanitra miteny amintsika na dia somary foy raha ny toriteny ampitaina aminao raiso tena zava-dehibe ho anao zany ameo lanja eo amin'ny fiainanao zany isaky ny fotoana andrenesana toriteny dia tena miaino tsara misy karazan'olona tsy tia mihaino tenin'Andriamanitra kanefa izy any amin'ny fiarahamonina any aminay moa tena indraindray ataon'ny vehivavy ihany miasa dia mandrandrana mitaly izay mandrandrana fa dia misy manao an'ireny taly disco taly madinika ina moa randra madinika mandany adiny ray adiny roa mihitsy indrindra ka lehibebe le volo fa dia tena anisan'ny tena atonditsy vitan'ilay mirandrana fotsiny anefa fa manao resaka mandritry ny adiny roa za koa tsy miteny hoe tsy ilaina ny miresaka fa misy eny indraindray le resaka atao indraindray lasa lavitra be loatra le resaka indraindray lasa fosafosana olona eo tanàna fianakaviana sy ny rehetrarehetra le resaka dia misy olona isan'andro sanandro mavita amin'ny resaka adiny roa adiny telo fa rehefa hiaino an'Andriamanitra izy ohatrany somary tsy tena ilainy tsara be tsy miaino tsara an'Andriamanitra fa za miteny araroto ny fotoana fohitaka an'izao andrenesanao an'Andriamanitra miteny aminao aoka tena hiaino tsara isika aoka tena hifantoka tsara isika amainina sa tsy amainina za zao ohatra mbola ampirisika anao hoe ianao miditra amin'ny folo mbola misy indray amin'ny miditra amin'ny valo motsika teo tamin'ny folo dia mbola isy amin'ny 12 indray toriteny raha azo atao mba haino ihany le toriteny amin'ny 12 tsy maperta zany raha lasana bavy tena tsy mahafaty anto tonga koa ny hariva mbola toriteny hafa noho ny maraina ty fa tsy tia no averiko rahariva manana hafatra foy eo anao Andriamanitra dia mijanona manana faharetana foana atao vitan'Andriamanitra mihitsy ny etaetanao amainina sa tsy amainina mitia famafon'Andriamanitra antsika rehetra dia hoy izy aho hoe miaino tsara mifatoa tsara meo lanja ny tenin'Andriamanitra fa aza-tsatsoina hino izay lazain'Andriamanitra voaraintsika tsara daholo ve zany hino izay lazain'Andriamanitra aminao ary anankiray koa dia zao ataovy izay asainy atao toriteniko farany teto angamba tsy farany fa talohany farany satria le farany antoriny amin'ny fanahiny fa talohan'izay zany nampiantrany amin'ny fahafolo-karena marina sa tsy marina izy nandrean'izay toriteny izay tsika mba ho fafay ho any tanana izy tsy manankatanana fa sao dia teny amoron-dalana azy nitoriko azy enganika teny amin'ny tany tsara le izy amainina sa tsy amainina dia ozy izy aho hoe ataovy tsara izay sain'Andriamanitra ataonao akatoavy zay ne le hoe famaliana le toriteny nambara taminao mamaly ianao raisinao tsara le izy menao lanja le izy hinonao amin'ny fonao rehetra dia avy eo makatoy ianao tsy ampy fotsiny le hoe miaino tena mino mampahery be ny toritenin'iny pastera iny dia hitsahatra atreotsika fa mila tena akatoavy mila tena hiainana ny tenin'Andriamanitra lasana bavy za zao tia namafy kely amintsika hoe raha amin'izao andro faran'izao lasana bavy tsika tsy hanao fahafolo-karena ohatrany sarotsarotra ihany
sarotra ihany ny andresiny fiainana amin'izao andro faran'izao raha nitoroteniko moa hoe raha tsy miditra tsehitra Andriamanitra tsy hisy azo atao. Dia tena iainanao mihitsy ilay izy. Hoe nampianarina fahafolo-karena, tsy resy lahatra fotsiny, tena resy lahatra ny amin'ny fahafolo-karena. Kanefa tsy ankatoavina akory ilay izy. Fa mila tena iainana, mila tena ankatoavina. Zay fa nijoro vavim-bela tamintsika teto. Fa indray mandeha teo amin'ny fiainako tsy nanao fahafolo-karena. Tsy mirehareha sanatriny izany fa te hanambara aminao. Satria tamin'izay izany nandalo olana be tany Andapa, fiangonana vao nitsangana, ny mpilain-tany araka tamiko voan'ny tuberculose. Narary izy. Narary. Jerena ny volana mivady efa kely. Tokantrano kokoa mbola tokantrano vao tamin'izay. Hainao ihany izany hoe efa napakabady izany ianao mba te hanao ampifalifaly ny vadinao fa vola 45,000 ny vatananay tao an-trano angamba tamin'izany. Tsy moramora. Jerena koa ilay mpilain-tanao marary mafy. Lany ny vola. Fa tamin'izay tena hitako hoe fanelingelenany devoly ihany mihitsy ilay izy. Tonga tao an-tsaiko tamin'izany efa ela be izany. Tonga tao an-tsaiko tamin'izany hoe ty rahalahy ty mo mpanompon'Andriamanitra ihany ary asan'Andriamanitra ihany ny atao. Andeha hokitiako ty fahafolo-karena ty. Dia nampiasaiko ilay fahafolo-karena kely tamin'izany dia anana fanafody. Dia ny nanana kely ihany koa ilay izy tamin'izany. Fa za miteny aminao fa vao maika tena ratsy pire que le mal ozy izy ny vazaha. Vao maika ny ratsy noho ny ratsy ny zavatra nitranga. Le rahalahy vao maika ny anarary zay mivady tsy nanam-bola intsony. Hitanao zany hoe marary ny tuberculose tsy misy sakafo hohaninao. Ny aretina miomby. Ny fiafaramo le raha vao tery tsy niantso pasteur Adolphe fa niantso anazy dia apakaro ty Antananarivo izy dia nalefa nota ty Antananarivo. Fa zaho izy ianao tamin'izay nandeha ny fihadianana ny fona tamin'Andriamanitra. Tena ny bebako fa tena hitako nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fiainako sy ny asan'Andriamanitra tsy fanaovako fahafolo-karena indray mandeha. Lasa ny fona toy izany Jesosy sady farany voalohany Jesosy. Ary tena mahatonga mananatranatra atsika mihitsy. Raha misy ny voankazo voarara dia io angamba ny voankazo voarara tsy tokony hohanina. Marina sa tsy marina? Rehefa nibebaka dia soroko an'Andriamanitra nanomboka nakatoa dia nanomboka niarina ny fiainanay. Hatramin'izao za tsy miova ary lasana bavy. Tena tsy miova. Za mitoro tenin'Andriamanitra aminao zao. Dia tsapako tena tahin'Andriamanitra fa zany miteny aminao matetika miteny foana hoe raha tamin'ireny confinement ireny ndray ka mafy ny fiainanay raha lasana bavy. Sarotsarotra ihany tamin'ny confinement. Zay moa tamin'izany tsy nahazo fanampiana. Zay ohatranao mahatratra 30 isanay. 30 mianadary efa mihinan-kanina. Hainao moa zany hoe manome sakafo olona 30 ary tsy olona efa lehibe takanay mivady daholo izy rehetra fa mbola tanora kely mbola le mahavita mihinana ro vilia malany be mihitsy. Tanaty confinement zay na fivoriana taonay tsisy. Satria tsy azo atao na mivorivory any anatin'ny tokantrano mafy be tany aminay matsy ny fitsipika. Mitovitovy niteto Antananarivo ihany angamba. Nandritra ny volana vitsivitsy. Fa isoroko an'Andriamanitra fa nanampy anay foana Andriamanitra ary lasana bavy. Amen na sa tsy amen? Halleluja. Misy fotoana zay ohatra misakafo tsara foana, mihoatra n'olona sakafo hohaninay andavanandro indray ary tao anatin'ny confinement dia ty rangatsy pasteur Lanto mamelona ato amin'ity trano ity fa Jesosy mihitsy ny tena mamelona, Jesosy mihitsy ny tena mamatsy. Fa tena hitako amin'ilay izy any amin'ilay fahatokitsika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Any mahatonga an'Andriamanitra mitahantsika. Zay zany ato mahatonga mampahery antsika androany hoe aza inona fotsiny toroteny raha lasana bavy. Na inonao anatin'ny fonao fotsiny. Fa mila tena mamaly itsika. Mila tena ankatoavina, mila tena iainana. Dia ho hitanao fa izy vokatra tsara. Tsy hoe ela akory dia hitanao mivoatra. Misy tenin'Andriamanitra zay manao hoe raha zay mantsy ianao zay nakatoa ao izy dia efa tena lehibe ny fiadananao. Misy tenin'Andriamanitra takan'izany anaty Baiboly. Hoe raha nakatoa azy ianao hatramin'izay dia efa tsy ohatr' izao tsony ny fiainanao fa tena efa lasa lavitra sy tsara lavitra anao zao. Batovy amenina mafy. Ka ozy izy aho hoe ankatoavy tena iaino ny tenin'Andriamanitra ambara amintsika mba hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika. Ny anankiray farany indrindra Hebreo 10:7.
Hebreo toko 10. Hebreo toko 10 andiny 5 amin'ny 30 hatramin'ny 4 amin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Io ten'Andriamanitra io manazava amintsika. Mandre tenin'Andriamanitra ianao dia mila miaino anaty sitrapon'Andriamanitra ary aoka hanana faharetana ianao. Andriamanitra ivavahantsika raha lasana bavo ry fiangonana tsy mandainga ary tsy mahay mandainga. Zay ambaran'Andriamanitra aminao dia amarininy aminao, ho tanterahany amin'ny fiainanao. Manana faharetana ianao. Ho avy ny fotoanan'Andriamanitra. Ho avy ny fotoanan'Andriamanitra. Ho avy ny fotoanan'Andriamanitra. Amainina sa tsy amainina. Tsy maintsy ho tanteraka aminao zay rehetra nambaran'Andriamanitra taminao. Manana fahasahiana mankatoa azy. Indrindra ao anatin'ny vanim-potoana sarotra, satria miaina amin'ny vanim-potoana tena sarotra mihitsika lasana bavy. Manana fahasahiana foana katoan'Andriamanitra. Indray tonga anatin'ny fisainanao ny hoe andeha atao aony ty fafolo-karena ty. Fiainana ty mesarotra, problema ty, manahoana ny fianarana, mekrizy ny fiainana. Indray alainy devoly fanatsika ihinana mpafolo-karena. Mananatra anao azay androany, aza atao. Manana fahasahiana mankatoan'Andriamanitra. Dia manana faharetana tahaka an'ireny mpamboly reny. Mpamboly ane rehefa namafy izy hoe nafafy. Zay indray mavony kristianina sasany, tsy tsika akory le izy. Fa misy ny kristianina andehanao fafolo-karena androany dia ohatrandre manapotsitra bouton reny. Potseriko ny interrupteur tonga dia mirehitra ny jiro. Mandoa fafolo-karena dia rapitso tonga dia manan-karena be. Tsy izay toetsaina zay ny itondrasana azy fa le toetsain'ny mpamafy. Mamafy aloha ianao fa rehefa nafafinao ane ny voanao tsy tonga dia nandrobona be teo le izy namokatra be teo. Marina sa tsy marina? Fa tsy maintsy ny zavatra ny andrasanao. Any aminay izao volana Desambra mamafy vary ny olona, ny farafatara volana Janvier dia miatra zavatra maro samihafa eo le olona. Fa rehefa tonga ny volana Jona na ny volana Mai, faraparany Mai, dia mamokatra amin'izay dia mijinja ny vokatra ny olona. Fa tsy maintsy manam-paharetana ianao. Zay le faharetana toriana aminao zany. Mamafy aloha tsika, mamafy. Fa misy fotoanan'Andriamanitra zay rehetra nafafinao tsy maintsy mamokatra, tsy maintsy mijinja zay rehetra nafafinao ianao. Amainina sa tsy amainina? Ka amin'ny baibolitsika dia mampiandra manana faharetana. Tsofoka rano ianao, ho tonga aminao ane ny fotoanan'Andriamanitra, ho tanteraka aminao ane ny sitrapon'Andriamanitra. Zay teny nambaran'Andriamanitra taminao, ho amarin'Andriamanitra aminao. Izy hery latsaka avy any an-danitra hanosika ny teny rehetra zay nanoky ny vavan'Andriamanitra dia ho amarininy aminao zany, ho amarininy aminao zany, ho amarininy aminao zany, ho amarininy amintsika rehetra izany. Mity hafa mafan' Jesosy ry lasana bavy. Halleluja. Amainina sa tsy amainina? Hivavaka ary tsika androany hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay tenin'Andriamanitra zay. Voninahitra mentsika ho an'i Jesosy rery ihany. Hiaraka hitsangana tsika rehetra tompoko. Avereny zao tonom-bavaka izao. Jesosy ô, misaotra anao androany ny amin'ny teninao zay nampombahanao ny mpanomponao. Raisiko teninao zany Andriamanitra, fa tsy tenin'olona ary tsy hanatsatso ny teninao intsony aho, fa hankamamy ny teninao, hamelanja ny teninao, zava-dehibe amiko ny teninao, fitahiana lehibe ho any teninao, tompontsoa goavana sarobidy ho any teninao. Meo fo tsara Andriamanitra, ho tahaka ny tany tsara mandray ny teninao. Ny faniriko Andriamanitra, hamoa avy zato eny eo amin'ny fiainako ny teninao rehetra zay nambara tamiko. Misaotra anao a Jesosy, ny fanaratsy-panatsatso ny teniny toeriko amin'ny anaran'i Jesosy, toeriko amin'ny anaran'i Jesosy. Reo fanatsy ty tenin'Andriamanitra, miala amiko amin'ny anaran'i Jesosy, resy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manomboka androany dia ho pakatoan'Andriamanitra aho, inoko zay rehetra ambaran'Andriamanitra, raisiko tsara zay rehetra ambaran'Andriamanitra, omeko lanja ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao hafanay masonao, misaotra ny amin'ny herinao zay miasa eo amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina manomboka androany,
mivoatra ny fiainako manomboka androany. Resiko ny fahantrana, resiko ny fahantrana amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Mivaha ny problema rehetra, sitrana ny aretiko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ry Andriamanitra ahy. Mino ny teninao aho, mino ny teninao aho, mino ny teninao aho. Hahasoa ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ekipy ny masontsika azy. Asandrato ny tananao fa hivavaka anao amin'ny famarana antsika an'izao fotoana izao. Ry Tompo Andriamanitra ahy, velom-pisaorana sy fankasitrahananao aho amin'ity androany ity raha afaka nitondra an'izany hafatra ho an'ny fiangonana izany. Na ny olona izay manatrika ato amin'ity fivoriana ity, na izay manatrika any amin'ny fahitalavitra na any amin'ny tambazotra tserasera. Ny distansa Tompo tsy mahasakana anao. Fa mino fa afaka miasa amin'ny olona rehetra ianao satria manerana ianao amin'izao fotoana izao. Misy ianao ny toerana rehetra na eto na ny tokantrano. Eny fa na dia any amin'ny hopitaly azy. Aoka hitondra vokatra, hatateraka ny tanjonao eo amin'ny fiainan'ny olona izay nandre izany teny izany anie, ny hafatra izay nambarako teto androany Andriamanitra. Tsy hiverina any aminao foana izany. Raha tsy efa matateraka ny sitraponao ary ambinina amin'izay rehetra nampandrahana azy. Taio ny fonay, taio ny toe-ponay. Ary ampio zay ny amin'ny famalianareo toroteny rehetra izay nambara taminay. Mba tsy ho mpiainy fotsiny any izay nampanadiny. Ka mitaka ny tenanay Andriamanitra. Fa ho paka toy ny teninao zay. Iainanay ny teninao. Fanay masonao, hampio ny fiangonanao, iaina ao anatin'ny teninao, hankatoy ny teninao. Ary amin'ny mampanopin'Andriamanitra dia tsofoko rano, izay rehetra nandre ny tenin'Andriamanitra androany. Mba tena ho tafalatsaka ao ampony, ioropaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Hitondra vokatra avy 100 eny, hitondra vokatra avy 80 eny, hitondra vokatra avy 30 eny. Ka tsy hisy ala mailane, izay rehetra nandre ny teninao androany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy. No hanonako fanasitrana sy fahasalamana ho an'izay rehetra marary. Satria ny tenin'Andriamanitra dia misy fanasitranana sy fanafahana amin'ny longozy eny anjerana. Ka dia sitrana ny marary rehetra tonga teto androany. Afaka tamin'ny problema, amin'ny lavaka izay ny anjerany, ny pinjo raray avy, misy famonjena eo amin'ny fiainan'ny olona tonga teto. Misaotra anao indrindra fanay masina, fa niara-ny asa tamiko ianao. Za nanatrika tamin'ny fanatrehan'ny nofo, fa ianao kosa nanatrika tamin'ny fanatrehan'ny fanahy. Makasitraka indrindra ry Andriamanitra ahy. Tahinana izao fiangonana izao. Tahinana izao fiangonana izao. Ny 5 volana farany amin'ity 2022 ity dia hiavaka amin'ireo volana rehetrarehetra izay nilalovana. Fa misy fisandrantana, misy fitahina, misy fahagagana, misy fahasoavana. Iahery amin'ny fahasoavana, iahery amin'ny fahasoavana, iahery amin'ny fahasoavana. Amin'izao 5 volana farana zao dia hisy fanan'olona maro vonjena eto Androndrakely. Fanan'olona maro vonjena, fanan'olona maro vonjena, fanan'olona maro vonjena, fanan'olona maro vonjena amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka ho an'ny pasteur Adolphe Famivady sy ny zanany, ny vonantony, ny zafikeliny ao, ho amin'izy ireo anie ny tana maherinao. Ho salama lalandavana izy ireo. Ho arovanao an'izy ireo ka tsisy lozan-jo azy, tsisy aretina nakaiky ny lainy. Ho amin'ity fiangonana ity ny rano Jesosy, ho amin'ny tsirairay avy ny rano Jesosy. Misaotra ry Andriamanitra ahy, amin'ny anaran'i Jesosy no ahafahanay manao ny vavaka. Haleloia. Tsika rehetra samy miteny mafy hoe itetanana mafy an'ny Tompo ary tsika rehetra. Dia ampitaiko amin'ny tompona andraiky sa ny famarana ny fotoana. Mafy tsara ho an'i Jesosy ho an'i Jesosy.